baiboly sy ny kristianisma no zavatra iray voalohany manandanja amin'ny afrikanina sy ny malagasy nomeny mpanjanaka sy ny mpandevo maimaimpoana, natangaly fanatevozana sy alaina voajanahary. Manaja ny baiboly ny mpino anarivona tapitrisany maro ka vitsy amin'izy ireo no namaky tsara ny zavatra rehetra tao anatiny. Ny boky be mpividy indrindra eran-tany dia ny baiboly, voadika amin'ny fiteny 3,000 izy io ary hita eo amin'ny latabatra amoron'ny hotely eran'izao tontolo izao. Voasoratra fa teny masina nomen'ilay nahary izy io ary mba hamonjena ny olombelona mpanota ety an-tany. Kanefa na dia eo aza izany fanajana rehetra izany, ny baiboly dia iray amin'ireo fankalazana lava be momba ny herisetra ihany koa. Mitantara fitiavana, fifamelan-keloka, mitantara ihany koa fanaovana sorona olona sy biby, mitantara ny fitiavan'olon-droa sy ny firaisana amin'ny olo-pady toy ny mpianadana, mpianaka, na koa ny olona mitovy taovam-pananana toy ny homosexuel. Miresaka fanolanana, ady, famonoana, fankalana ihany koa ny baiboly. Tsara ho jerena akaiky aloha ny mikasika ny andohan'ny baiboly, ny andohan'izao tontolo izao, ny olombelona voalohany teto tany, ny taona, ny andro, ora, ny poiran'ny soratra voalohany, alohany handiniana mikasika ny baiboly, ny fivavahana, iza no nanoratra ny baiboly ary avy aiza ny teniny hoe Andriamanitra, izay nolazaina fa namorona ny Adama sy Eva, raha toka i Adama sy Eva no olombelona voalohany indrindra teto an-tany. Raha iresaka fiandohana izao tontolo izao isika dia efa maromaro sahady ny hevitra manam-pirofo fa tsy mino ny fisian-janahary ny Europeana, tsy mino izy ireo fa ilay nahary izao tontolo izao ny nahary izao rehetra hitantsika izao. Ny ankamaroan'ny astronomia dia mino fa ny univera dia niforona tamin'ny hetsika iray antsoina hoe Big Bang. Fipoahana goavana izay nitranga teo anelanelan'ny 10 lavitrisa taona lasa izay. Nandritra ny Big Bang no namoronana ny habaka, ny fotoana, ny zavatra ary ny angovo ao amin'ny univera. Tsy mino ireo manampahaizana Europeana fa ilay nahary na iza nahary no namorona izao tontolo izao. Tsy nino ihany koa izy ireo fa mety ny natiora no namorona izao rehetra izao, na mety efa teto daholo izy rehetra ireo fa tsy nisy namorona, na ny natiora ihany no namorona ny natiora tao aminy. Nefa kosa mino izy ireo fa dia i Jeosy no nahary sy tompony lanitra. Voasoratra fa i Jeosy dia lasa zanahary izay nanjaka an'izao tontolo izao, ny filaminana, ny fahendrena ary ny rariny. Koa raha ohatra ka Big Bang no ny forony an'izao tontolo izao, iza ry ilay zanahary namorona ny tany sy ny lanitra ary iza no namorona ilay nahary? Andao jerena alohany ny avian'ilay anarana hoe Andriamanitra na zanahary alohany iresahantsika ny zava-boahary izay nohariany. Tsy tokony atao ambany zavatra ny fiteny sy ny soratra satria manimba zavatra maro ny edika teny tsy mitovy sy tsy voahaja raha toa ka tsy mandinika tsara ny tena dikany ireo teny ireo ny manampahaizana. Avy aiza ny teny hoe Andriamanitra? Ny fiavian'ny teny hoe Andriamanitra dia andriana manitra, arabaka teny. Io teny io dia manondro ny maha Andriamanitra ny avo indrindra, ny maty na fisehoan'ny zavatra mistery amin'ny ankapobeny. Ny ao an-drenivohitra no mampiasa io fiteny io hoe Andriamanitra io. Ny fanondroana fofona dia avy amin'ny finoana ivahatry ny ela, izay ireo mpaminanina mpanandro an'ireo andriana mpanjaka tany aloha dia nilaza fa dia naheno ny fofona matsiro sy mamy izy ireo alohany hisian'ny fisehoana Andriamanitra amin'izy ireo. Ny amin'ireo sisy tany kosa dia antsoina amin'ireo anarana hoe zanahary ny anarany. Amin'izy ireo ilay nahary dia tsy anarana, tsy misy sary, tsy misy anarana, tsy azo trapahitanana, nefa dia manana ny heriny sy ny hasiny manokana. Manerana ny Madagasikara, indrindrandrindra any amin'ny faritra avo, Andriamanitra dia teny ampiasaina hanondroana ny Andriamanitra faratampony. Andriamanitra dia midika arabaka teny hoe tompony fofona. Io teny io dia avy amin'ny teny hoe isaky ny misy mpaminany iray milaza ho nanatry maso ny fisehoan'Andriamanitra dia mamofona fofona mamy tsy hailazaina foana alohan'ny fisehoany. Nanatsoaka hevitra ary malagasy fa io fofona mamy io no nanambara ny fahatongava ny fisehoan'Andriamanitra, ka izany no natonga ny teny hoe tompony ranomanitra.
Ho an'ny malagasy dia io zanahary tokana io nahary ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra eo anelanelan'izy roa sy izao rehetra izao. Io zanahary io dia ombonan'ny malagasy rehetra amin'ny fivavahana rehetra izay misy fiovam-po, nametraka sata hafa mihitsy aza mikasika ny dogma kristianina vaovao eto Madagasikara ny mpanjaka merina izay nanondro an'i Jesosy avy any Nazareta ho zanahary vaovaon'ny malagasy taty aoriana. Profon'izany tamin'ny taona 5 dia niezaka nanery ny filoha Marc Ravalomanana hanova ny hira-pirenena malagasy ny neo-evanjelista tamin'ny fanovana ny teny hoe zanahary tamin'ny hoe Jesosy. Nolavy ny anteny mihira-pirenena ny fanovana izany zavatra notadiaviny neo-evanjelista ho atao izany dia ny hanovana hanesorana ny anarana zanahary tao anatin'ny hira-pirenena malagasy ka hovaina ho Jesosy. Ny teny paritra merina nosoratana amin'ny teny litera latina 790 nataon'ireo misionera protestanta izay tao anatin'ny taona vitsivitsy. Ny baiboly sy nanao printy azy io dia nekeny mpanjanaka frantsay ho fiteny fototra tamin'ny famaraparana ny taonjato 770 ary nambara ho fiteny ofisialy Madagasikara miaraka tamin'ny fiteny frantsay tamin'ny fotoana nananganan'ny Repoblika Malagasy tamin'ny taona 1790. Rehefa lasa fiteny malagasy ofisialy ny fiteny merina dia naniba zavatra maro tao amin'ny firenena izany satria na ny fandikana famadihana ireo teny faritany na teny vahiny dia misy fahadisoana betsaka ny fandikana azy. Samy hafa tanteraka ary ny dikateny mikasika ny ilaina hary izao tontolo izao sy ny hoe Andriamanitra. Ampiasaina hanondroana ny lanitra mamirapiratra izy io ho any mahampahary ny zavaboahary. Mifandray akaiky amin'ny hevitra momba ny hazavana io no antom-pinoan'ny Indo-Europeana tranainy indrindra amin'ny mahazanahary izay hita amin'ny anaran'ilay mpahary Grika Dios izay manana ny maha-izy azy. Misy ifandraisana amin'ny Jesosy io fiantsonany nahary Jeos io amin'ny fiteny latina. Mety avy amin'ny fiteny io na tonga ny malagasy kristianina sasany miantsona i Jesosy ho Jesu na Zezu toy ireo katolika indrindra ireo betsileo izay anononana zanahary tokana izay lasa nofo ho nahary izao tontolo izao. Hitantsika ny porofo teo amin'ny nangatahany ireo neo-evanjelista any Marc Ravalomanana hanala ny zanahary ao amin'ny hira-pirenena ka hovaina ho Jesosy na ho Zezu ny anarany. Raha amin'ny fiteny Europeana na samy hafa aza ny fomba fanononana azy dia fantatra fa dia fiteny Indo-Europeana daholo no niavian'ireo teny rehetra ireo ary samy mifandray amin'ny foto-kevitra hoe antso zavatra tsy hita maso. Ao amin'ny Tanaka, Baiboly Hebreo, ny anarana masina dia nosoratana hoe Yahvé araka ny boky ny Midrash Rabba dia manana anarana masina tokana izay tsy azo tononona fahatany ary tsy ampahafantariny ireo mpamorona ny kristianina sy ny mpandika ny baiboly io anarana pahary izay tena miasa sy masina indrindra io. Raha izay mikasika ny avian'ny anaran'ilay pahary, ahoana indray mikasika ny baiboly sy ny olo-malaza ao anatiny? Iza no namorona ny baiboly voalohany? Nahoana no atao hoe boky masina izy io nefa dia boky mampianatra sy miresaka herisetra ihany koa? Mystère lehibe ity ary ho lasa ady hevitra tsy ho vita mikasika ny boky masina sy ny nanoratra azy satria dia misy ny milaza hoe ilay nahary mihitsy no nanome ireo lahatsoratra ireo an'ireo mpaminany. Raha dinihina nefa dia matetika taorian'ny fahafatesan'ireo olona resahina ao daholo vao nisy nanoratra sy namoaka ny andiatsoratra izay resahina ao anatiny. Orantsika ohatra ny lahatsoratra ao amin'ny Midrash Rabba izay milaza fa maro ny lahatsoratra izay tsy nampidirina ao anatin'ny baiboly. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa dia olombelona no nanatota pirity ireo boky ireo na dia nosoratana tamin'ny hoditra biby sy papirus aza izany tany am-boalohany. Tamin'ny taonjato 520 rehefa nanao printy ny baiboly Gutenberg dia nilaza ny manam-pahefana ara-pivavahana fa ilay pahary mihitsy no nanome baiko ireo andiny teny tamin'ny mpaminany. Iza ilay pahary izay resahina manome baiko eto zany? Big Bang no lazaina fa niforonan'izao rehetra izao ary samy manana ny anarany avy ireo planeta maro anatin'ny habakabaka ireo koa. Pahary izy amin'ireo no resahina nanome baiko nanoratra ny soratra masina? Codex Sinaiticus nosoratana tamin'ny teny Grika tamin'ny tapaky ny taonjato 400 tamin'ny hodi-biby hoditra nataon'ireo moine tao amin'ny monasterany Saint Catherine teo amin'ny tendrombohitra Sinai dia heverina toy ny baiboly tranainy indrindra fantatra.
Naharitra ny taonany nanoratana ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly. Ireo lahatsoratra dia nosoratana tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka dia eo alelalela 10,100 ka hatramin'ny 7,700 taona talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny farany taonjato voalohany. Ity fanangonana ity dia noforonina ho an'ny ampahany tranainy indrindra tany Atsinanana, tany Persa, tany Ampandohany sy Lambo teo anelanela taonjato 7 sy 10. Tany Salonika no natao ny printsy voalohany tamin'ny 4,500 avy eo tany Constantinople tamin'ny taona 7,500 ary tany Venise tamin'ny 4,500. Tamin'ny faran'ny taonjato 720, Maurice Streichneider dia namoaka fanotana fitsikerana voalohany ny soratra masina niorina tamin'ny fanotana veneziana ny soratanana hita tany Leiden nikasika ny thèse doctorat tamin'ny 7,700 nataony Elia Sif tao amin'ny Université Hébreu ao Jerusalema izay niresahana ny soratra navoaka ny Ben Sira. Ity lahatsoratra ny Ben Sira ity dia mitantara ny olona voalohany teto an-tany namboarina niaraka tamin'ny Adama mifandraika amin'ny Lilith. Lehilahy voalohany ao amin'ny tantaran'ny Genesis izay voalaza hoe tsy tsara raha irery ny olona. Izay no nanapahanjanahary ny amorona namana ho azy. Saingy mifanohitra amin'ny fitantarana ao amin'ny Baiboly zany, io namana io dia tsy Eva fa i Lilita. Araka ny loharanom-baovao tranain'ny Baiboly, Talmud, Midrash, Targumim dia hita fa tamin'ny taonjato 10 dia nilaza io Lilita io fa dia demonia izy io. Ao amin'ny lahatsoratra ny Ben Sira ihany mifanohitra amin'ny fitarana faharoa momba ny famoronana amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesis 2:10, io namany Adama io dia tsy noforonina avy tamin'ny taona tehezany fa avy tamin'ny tany toa ny namoronana ny Adama ihany. Araka ny soratra ao amin'ny Talmud, mikasika ny Lilita dia tsy afaka ny nanambaly ny tenany teo anatrehany Adama izy, noho ny tsy maha olombelona tsotra azy ka nahatonga azy nandà ny hanaiky ny lalàna. Nandao ny saha izy rehefa tsy nanaiky ny baiko nataony Adama taminy. Araka ny soratra ny Ben Sira amin'ny nanaovana ny Lilita Adama ho namany voalohany dia mahafantatra tsara izy fa ao amin'ny Baiboly ny namany voalohany any Adama dia antsoina hoe Eva fa tsy Lilita. Nomeny ilay lehilahy ny anarana hoe Eva satria izy no renin'ny velona rehetra raha ao amin'ny Genesis 3:20. Fantany ihany koa fa voasoratra koa fa tsy noforonina tamin'ny tany tahaka ny Adama io namany io fa avy tamin'ny taona tehezany. Tsara ny mahafantatra fa misy andininy roa milaza ny mikasika ny nanamboarana ny Adama sy Eva ao anaty Baiboly. Izanahary dia nahary ny olona tahaka ny endriny dia endrika ilay nahary izay nomoronany azy noariana tamin'ny fotoana iray ny lahy sy ny vavy raha ao amin'ny Genesis 1:7-20. Mipetraka amin'ny fanontaniana eto hoe iza io vehivavy izay niaraka namboarina tamin'ny Adama io? Raha mandinika isika dia izay asa tany namboariny ilay nahary dia tsy mandeha tsirairay fa mandeha tsiroaroa foana. Porofon'izany ny maso dia anankiroa, ny tongotra dia roa, ny tanana roa, ny molotra dia roa, ka porofo izany fa niaraka namboarina ny lahy sy ny vavy. Mety ho Lilita no niaraka namboarina tamin'ny Adama tamin'ny endrika ilay nahary, saingy tsy nanaiky ny lalàna tetỳ an-tany izy dia nolazaina fa voasasy ary niala tetỳ an-tany. Hojerevantsika indray ary mikasika ny sahany Edena. Raha ohatra ka 4 taona araka ny voalaza ny sahany Edena dia tsy maintsy nisy olona hafa ny aina teto an-tany tamin'izany fotoana izany fa tsy Adama sy Eva irery ihany. Ny Abiogenia Australiana dia fantatra fa efa teto an-tany 5,900 taona. Negrito avy any Oseania, Philippines, Taïwan, Brunei, Singapour, Thaïlande, Malaisie ary Indonésia fahiny Azia Atsimo Atsinanana dia efa teto an-tany 10,000 taona ihany koa. Teratany Amerikanina fahiny dia efa hita teto ambonin'ny tany ihany koa 3,100 taona lasa zay. Ny Afrika raha teo moa dia efa 2 hetsy ka hatramin'ny 3 hetsy taona lasa izay. Dia efa nahitana ireo Homo sapiens. Adama no olombelona voalohany ny haona tamin'ny anarany ao amin'ny Baiboly. Izany no hevitra miharihary indrindra. Tsy azo atao ambanin-javatra nefa fa dia tsy voalaza amin'ny Baiboly ny tantara taloha. Izany hoe tsy tantarainao anatin'ny Baiboly ny tantara sy ny zavatra niaina teto ambonin'ny tany talohan'ny Adama sy Eva.
Ohatra, Satana sy ny anjely izay talohan'ny Adama sy Eva. Milaza ny soratra masina hoe andao isika hanamboatra olona araka ny endrika antsika. Milaza izany fa tsy irery ilay olona miresaka tao fa niresaka tamin'ny olona hafa izy na tamin'ny olona maromaro. Matoa izy ny teny hoe andao isika na hoe andeha isika hanamboatra olona araka ny endrika antsika. Mety ho anjely sy ireo demonia no niresaka tao ka samy nanamboatra olona araka ny endrika ny avy izy ireo. Mety ho anjely na demonia i Lilita na Eva ka teo no nahatonga ny hozina nahazo ny olombelona. Tsy maintsy nisy iray nandika lalàna tamin'ireo satria raha namaky ny baiboly ihany isika dia voasoratra fa ny zanak'olona dia niray tamin'ny zanak'ireo nahary. Koa iza ny zanak'olona eto sy ilay hoe zanak'ilay nahary? Moa ve i Lilita sy Adama? Sa moa ve i Eva sy olona na zavaboary hafa? Fantatra fotsiny aloha fa nisy fandikan-dalàna teo ary tsy nisy idirany voankazo voarara eto na dia kely aza. Fantatra fa maro ny zavatra mifamaofao amin'ity soratra masina ity ary mampametra-panontaniana izany hoe moa ve ry Paoly sy ny ekipany tokoa ve no nanoratra ny baiboly? Ary moa ve tantaran'ireo jiosy tokoa ve no resahinao? Moa ve fantatr'ireo kristianina fa ny fanjakan'i Israely dia noforonina tamin'ny taona 1790 Amerikana sy Britanika tamin'ny taona 1790 no tompona andraikitra amin'ny tany antsoina hoe tanin'ny Israely. Tamin'ny 14 Mey 1790 David Ben Gurion, lehiben'ny masoivody jiosy, dia nanambara ny fananganana ny fanjakan'i Israely. Ny filoha Amerikana Harry S. Truman dia nanaiky io firenena vaovao io. Koa raha niforona tamin'ny taona 1790 ny fanjakan'i Israely, iza zany ireo Israelita resaina fa taranak'i Abrahama izay ao anatin'ny baiboly ireo? Nisoratana na ara-baiboly voalohany hita ao amin'ny renirano Eli dia nisoratana tamin'ireo zavamaniry papyrus tany Etiopia sy Egipta. Nosoratana tamin'ny hoditry ny biby ny sasany tamin'ireo soratanana tany Biblos, zanatany Afrikana. Nanana orinasa nanao boky niorina tamin'ny papyrus i Gebala ao Afrika. Ny judaïsme dia fomba fiainana afrikana. Ny judaïsme no fivavahana no volavolainy afrikana tany Afrika. Voalohany ny anarana hoe Afrika dia nomeny Romanina ny kontinanta. Nantsoina koa i Afrika hoe Kemet, Libye, Ortigia, Corfi, Egypte, Etiopia. Nantsoina ihany koa tamin'ny anarana hoe Sedan, Olympia, Hesperia, Oceania, Artameri, Akebulan. Samy anarana nomena ny Afrika fahiny daholo ireo. Io anarana io dia nampiasain'ny Moor, Nubiana, Numediana, Karthagans, Kartagians ary ny Etiopiana. Tsy tonga tany Egipta ny Romanina ratsy tamin'ny taona 300 talohan'ny Kristy. Miresaka momba ny 4,000 taona talohany izany isika. Nefa dia malaza ary voasoratra fa dia tsy nisy fotsihoditra teo talohany nanafihany Roma ny Egipta. Ny kristianina tany Egipta tany amboalohany dia nanorina ny apôstôly Marka tamin'ny taona 1200 tany Etiopia, fiangonana koptika kristianisma orthodoxe copte. Ny Amerikana sy ny Europeana dia mihevitra fa momba azy ireo ny baiboly ary mitantara ny fiainan'izy ireo. Fa raha ny tena marina dia ny baiboly dia momba ny Afrikana, ny Malagasy sy ireo razambe ny fahiny. Voapirofo ny tararak'ireo Malagasy izay ihany amin'ny faritany izay tsy resin'ireo mpanjanaka mihitsy tamin'ny ady toy ny Atandroy, ny Tsimihety, ny Antesaka. Voapirofo ihany koa ny asin'ireo Antemoro, indrindrandrindra ny antony nanandevozana ireo Malagasy sy ny bodohana ny tanin'izy ireo toy ny natao tany Egipta sy nanandevozana ny Afrikana namidy tany Amerika. Maro ihany koa ny Malagasy naondrana tany Amerika, tany Afrika Atsimbo sy ny sisa. Hoporofoitsika ary fa ny tantaran'ny Afrika no resain'ny baiboly ary Afrikana no nanoratra ny baiboly saingy rehefa tafavoaka ny Kaukazy tany Rusia ireo Europeana 4,000 taona lasa zay dia novaina sy nafotsiana daholo ny tantara, ny toerana ary ireo fiavian'ireo olona resaina ao anatin'ny baiboly na dia misy maro aza hadinon'izy ireo ny nanova azy. Mbola mitondra ny anarana foko Afrikana ny vahoaka jiosy.
any Eropa sy Amerika ankehitriny. Mitondra ny anarany razambeny izay Afrikana izy ireo. Ny Fiangonana Katolika Romana tany amboalohany dia naneho an Jesosy sy ny reniny tamin'ny sary mainty tany amboalohany amin'ny Jiosy tamin'izany fotoana zany dia i Black Madonna zany. Avy tamin'ny foko Afrikana izy ireo. Ny ankamaroan'ireo mpivavaka izay manaseho any Masina Maria sy Jesosy fotsy hoditra dia mivavaka sy mandohalika daholo amin'ny Black Madonna io. Mba hametahana ny olona izay miniminy foana dia naparitaka ireny sarivongana diso ireny, nefa izy ireo dia mahafantatra ny tena anarany ilay nahary izay nahafahany izy ireo mahazo valimbavaka haingana arak'izay tiany. Mainty hoditra izy ary avy amin'ny fokony Jodia, Etiopiana. Ary fantatsika ihany koa ny Etiopiana fa dia anisan'ny firenena izay tsy voazanaka. Na iza nandalo teo na iza nanao ady taminy dia tsy voazanaka ny Etiopiana, zany manapirofo ny maha-olo-masina ny Etiopiana sy ny taranany. Nafotsiana daholo ireo olo malaza sy mpaminany mainty hoditra tao anatin'ny Baiboly. Toy ny Jesosy dia tsy izy akory iny amin'ny sarivongana izay andolihan'ireo olona maro dia maro. Olombelona Italiana tao Roma izy iny ary zanaky Papa Alexandre fahatelo. Cesare Borgia ny anarany. Cesare Borgia dia iray amin'ireo olo malaza ara-politika malaza indrindra tamin'ny fifohazana Italiana. Teraka tamin'ny 13 septambra 1770 tao Sobiaco akaikin'ny Roma izy ary zanaky Kardinal Roderick Borgia sy Italiana tompofafiny Vannozza dei Catanei. Tamin'ny 1770 Kardinal Roderick Borgia nalaza ratsy tamin'ny kolikoly dia nasandratra ho Papa Alexandre fahatelo, toerana izay nokazoiny mandra-pahafatiny. Maty tamin'ny 3 izy. Nokaramainy Cesare Borgia ho mpanao maritrandro sy enjeniera miaramila i Da Vinci. Ary tamin'izany indrindra no lasa mpifankatia izy ireo. Nanana fifandraisana akaiky tamin'ny Lucrezia ihany koa izy izay anabaviny. Zany hoe manana fifankatiavana fady tamin'ny anabaviny izy ary namono any Giovanni rahalahiny ihany koa tamin'ny taona 1770. Nanome lalana ny Cesare Borgia ny Fiangonana Katolika hanao sarin'i Jesosy. Izany no natao dia mba hamitahana izao tontolo izao. Maro ny ankamaroan'ny olona no voafitaka, ny tsy mahafantatra fa misy fifaninanana nandritra ny vanim-potoana fanavaozana teo amin'ny Leonardo da Vinci sy Michelangelo. Ny tanjon'ny lalao dia ny ahita hoe iza amin'izy roa no tena ampiaiky volana ny mpanjaka amin'ny famoronana sary hosodoko samihafa momba ny zanaky ny mpanjaka izay mikendry ny handiso fanantenana an'izao tontolo izao. Leonardo da Vinci no nandresy tamin'ny fifaninanana. I Da Vinci rahateo dia mpifankatia tamin'ny Cesare Borgia, koa mazava tsara raha i Da Vinci no nahazo ny lalao nandresy tamin'ny fifaninanana. Nisy ny filazana ara-tsaina fa sivilizasiona Europiana i Egypta fahiny. No ny asany egyptolojika sy ny mpanoratra Europiana tany amboloany toa ny Gerald Massey, Geoffrey Higgins, Comte Sia Volney ary Jean-François Champollion sy ny hafa dia fantatra ny marina momba ny Egypta. Vao haingana ny mpanoratra fotsy hoditra toa ny Richard Poe izay nanoratra ny tantara Black Spark White Fire, Michael Hoffman, Egypt Before the Pharaoh, Martin Bernal izay nanoratra ny boky Black Athena dia nandray anjara tamin'ny fikarohana izay manapirofo ny fiaviany Afrikana tany Egypta fahiny. Amin'ny Israel moderna ny falasha dia antsoina hoe beta, midika hoe vahiny. Ny falasha dia ireo Etiopiana. Ny jiosy abisiniana dia manana fifandraisana mivantana amin'ny tetiarana amin'ny Haile Selassie sy Menelik, zanaky Solomona sy ny mpanjaka vavin'ny Sheba. Ny olo-pirenena sy ny taranaka ny fanjakan'ny Joda. Ireo rehetra ireo dia hamitahana ny vahoaka Afrikana sy ireo Europeana izay liana dia hafantatra ny tantara marina. Anisany ampiasaina ihany koa ny daty taona lainga izay novaina matetika mba tsy hahatakarana ny hanisany daty tena izy toy ny fanovana ny kalandrie sy ny taona. Mikasika ny taona kosa indray dia ny taona aotra noforoan'ilay astronome Jacques Cassini tamin'ny taona 1770 tao amin'ny tablao astronomika. Ny taona aotra dia heverina ho mifanitsy amin'ny aterahan'i Kristy. Mari-pamantarana fanatitra ny rehetra izay naneho ny fiandohany vanim-potoana kristiana zany. Tsy nisaina tamin'ny andro nahaterahan'i Jesosy Kristy ny fanombohany taona kristiana izay nolazaina fa teraka tamin'ny 15 Desambra, zany hoe
Ny taona teo aloha dia noadinoina fa nanomboka teo amin'io 7 andro taorian'ny namorana ny Jesosy Kristy io no nanomboka ny taona vaovao. Koa mazava ho azy raha betsaka ny tantara diso sy tsy fantatra na tsy nampahafantarina ny olombelona izany rehetra izany. Arak'izany dia mifamaofao be ny manodidina ny tantaran'ny fiangonana, ny fivavahana ary ny baiboly sy ny nahary izao tontolo izao. Avy amin'ireo rehetra ireo no nahatonga ny razambe malagasy ho nino sy natokony nahary tsy hita maso. Ahoana indray ary ny mikasika ny hoe fanahy masina. Raha toka tsy hita maso ilay nahary dia midika izany fa fanahy izy. Eto izany dia mitombona indray ilay famoronana zavatra tsiroroa. Matoa misy ny fanahy masina dia misy ihany koa ny fanahy ratsy. Toy ny fisian'ny havia sy havanana sy ny ambony sy ny ambany. Koa nahoana no mifanambanimbany ny fivavahana kristianisma sy ny fivavahana ara-drazana raha samy hanompo fanahy ihany ary samy fanahy tsy hita maso izy ireo. Metimety kokoa amin'ireo kristianina ve ny manompo fanahy vahiny, fanahy eropeana sy fanahy romanina noho ny fanahin'ireo razany? Maro ireo zava-miafina amin'ireo olombelona. Nahoana no nomen'ireo eropeana maimam-pona noho i baiboly nefa izy ireo dia mbola manohy, mibody sy mangalatra ny harenan-kibon'ny tany malagasy? Mangalatra izy ireo, mangalatra ireo zaza malagasy, hatao sorona ho an'ireo zanahariny. Toa mampandiny tena ihany izany rehetrarehetra izany.